Mbola sy nataonao indray no ataonao androany. Sototsika rehetrarehetra tsy ankanavaka ho anao zay sambany tonga eto miarahaba anao ny tena koa amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba koa ireo namantsika magnaraka antsika en direct amin'ny Facebook sy ny YouTube. Tompoko any hitahan'izy ireo mankasitraka antsika rehetrarehetra zay mba mipartage ny vidéo. Matetika mba hanentanako foana moa zany mba partage ny vidéo tsika. Fa io partage ataonao io misy olona tsy ampoizinao kasian'Andriamanitra amin'izy io. Za manokana dia matetika mahazo témoignage amin'olona hoe zay pasteur nitandreny toroteninao tamin'ny télé, zay nitandreny toroteninao tamina carte ozy izy ny sasany zay nitandreny toroteninao tamina Facebook, ao moa ny sasany nagnaraka tamin'ny YouTube. Dia tena misy kasika-Andriamanitra zany amin'izy regny. Ka raha anao zany mba magnano dia magnampy anao zany zay amin'ny fagnitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Rapitso tiako mba mpafantarina anao fa manana fotoana miavaka antsika ao anatin'ny fifadikana rapitso. Ataoko annonce lasty zany sao dia misy maninona kely tsy tonga. Satria izy volaniko zany fotoana miavaka. Ka raha mba manana fotoana ianao rapitso tonga avy eto manomboka amin'ny 7 maraina. Amin'ny 1:10 antsika efa mirava. Efa afaka mamonjy ny toeram-piasana sy ny activité zay ataonao ianao. Fa rapitso maraina tonga avy efa misy zavatra ngeza be ho ataon'ny tompo amintsika eto rapitso. Zay no ela fa irahan'ny tompo zany mba hitondra hafatra anankiray aminao hoe ilainao ny fisian'ny fahavalo. Ilaina izy io rehefa. Regny olo magnaratsy antegna regny misy ilana anazy. Regny olo magnenjika anao regny ilainao izy regny. Misy ilanao an'izy regny. Jerevinao tsara zany fa misy fotoana ilana tsy fisimbola. Ya. Danakere marqué ohatra anao izy zany zao dodofin'olo amina trosa. Zay agnatina trosa mahay tsara an'izay secret zay. Tsaroko tsara tamintsika vao nanangarany trano fivavahantsika amin'ny méga église io misy fotoana zay mivady antsony banque satria paiement ciment, fer, tsy haiko inona atao par chèque daholo. Dia mandalo le chèque-nao any amin'ny banque agny nindray solde anao tsy ampy. Tegna tadidiko efa misesisesy mihitsy misy fotoana magnenjika misy 500 millions agnatin'ny 3 heures de temps. Farafambany 300 millions vola enjehinao agnatin'ny adiny ray. Enjany izy kely volaniko anao tsara. Zay mivangivanitika keky dia vozonao hoe sambatra ry dada. Fa raha anao miatrika raha trenay tena za miteny aminao fa tsy mora. Le izy nefa tsy hoe vitan'igny dia mijanona zaro tsy hay feky fa hijanona e. Mieritreritra ndraiky anao tokony atao ndray parti sasany ery dia lasa koa. Mieritreritra. Dia le izy nefa zany nazahoana lesona mihitsy satria rehefa agnatin'izy regny anao tena ohatra misy tsy haiko hoe
misy turbo mihitsy misy hainao tafietritra zavatra marobe anao tena entaniny igny zavatra igny anao dia tena mandeha be ny vitesse-nao ikarokaroka. Mampalahelo matetika rehefa mivany olana ozonao hoe akasofla ndray za azonao nefa tokony tohizanao igny vitesse-nao igny mba hatonga anao isy résultat foana. Dia jerevy tsara ny olona rehefa misy manjo ny fianakaviana ohatra misy marary na sanatry ny vava misy maty fa mahavita mamorona eo no eo vary rogony vary telogony mila vola zao million anaovana an'izao mila an'izao ikarakarana ny taratasy renany satria misy zavatra manjo antsika. Matozany ianao mahavita mamorona n'ireny zavatra reny anatina ady manana ihany ianao kapasité ahafahanao manao zavatra fa saingy tsy foazitsika lizy. Izay natonga le mpandinika anankiray namoaka le statistique mondiale hoe reo olona mahavita zavatra faran'izay goavana sy reo olona zay everitsika hoe farak'izay mahay na hoe intelligent amina fiainana dia mbola 10% ny cerveau-ny ihany nampiasainy. 100 ny sainy ihany zany izy niasa. Zany hoe enjana be zany le mamoaka zavatra avy agnaty tsy moramora izy io. Matetika atsika rehefa maheno toroteny sana amizao dia nafinaritra toroteny ihany fa ny préparation izy io tsy hainao hoe taiza inona daholy nanakory ohatr'izay etra ny an-trano zany ny zavatra hita ka ilaina ravana ny fisina ady. Jerevy tsara zao ny olona mampaolo maventy ravana hiara-pahoriana io. Anao na zazakely araka sanatry ny vava nisy fahoriana niata taminao mahazo ny raha ho azy ianao lasa tonga dia olo maventy ho azy ianao. Atsika izy misy ilàgnanazy zany ny zavatra sarotra. Zay natonga le resakitsika indray mandeha zany agnatoro teto hoe tous les enfants gâtés sont tous mal grandis. Ny zaza mianta loatra zany ndraindray lasa ratsy taiza satria mianta loatra. Fa ny zaza mijaly enjana be raha andeha tongotra. Ny zanaky ny mpanan-karena zao raha andeha asainao andeha bazary be zany mbola sahirana tsy maintsy aterina tomobily izy vao tonga any. Fa ny zanak'olo sahirana sy mandeha bazary be fa hita ny lalana manapaka vakato berila kato eko zay mivoaka aketo za biskoro mitsaka kely za bazary be anao lasa mahira tsaigna be anao agnatin'le difficulté lalovanao sy reo zavatra zay verinao fa mafy. Aka ohatra vitsivitsika amina mpanompon'Andriamanitra tagnaty baiboly tao antsoina hoe Nehemia. Io Nehemia io dia karazana tovolahy anankiray izay niasa tagnatina palais royal. Zany hoe koa raha ataony hoe président de la république atsika zao aniavoloa. Dia ina ny asan'ny Nehemia? Mpitondra kapoka ny mpanjaka. Zany hoe koa fa te hisotro rano ny mpanjaka dia izy miservira an'igny. Te hisakafo mpanjaka dia izy rehefa mitondra an'igny. Raha vao tsy sakafontsika ny Nehemia roso akeo dia vao tsy mandeha table eo. Zany hoe olona tena akaiky ny mpanjaka. Matoa zany ny mpanan-karena anankiray ny safidy olo araiky karakara sakafony diky zay fa olona tena tokisany. Dia Nehemia zany tena teo akaiky ny fony mpanjaka. Fandray andro izy nanana eritreritra satria nanana tanàna fiaviana zareo dia tsy zany fa i Jerosalema. Raha vahoany ny mandany Jerosalema. Dia nangataka autorisation tamin'ny mpanjaka Nehemia mba merina agnano an'le manda. Dia rehefa niverina agnamboatra an'le manda izy nitsangana daholo amin'izay ny fahavalo. Sorana an'Andriamanitra nefa fa ny fisiny fahavalo dia niteraka zavatra betabeta amin'ny fiainan'ny Nehemia sy ny olona magnodidina anazy. Mamy nefa ny olona tsy mahazaka problème. Raha vao ohatra hoe fivavahana karan'izao ohatra hoe nisy nanaratsy dia fa kivy izy. Ohatra izy zao manompo an'Andriamanitra ka nisy olona nanenjika dia fa zaho tsy hay farakaran'ny tofo zay tany tsaoko raha to. Miontra izy ao ny sasany tonga dia tsy mahavita tsolo. Amakitsika Nehemia toko faharoa. Nehemia zany ny bokin'ny testamenta taloha. Avy amin'ny Genesis ianao, Exodus, Joshua, mandeha ianao mpitsara dia mahita ianao mpanjaka. Dia avy eo mahita tantara voalohany, tantara faharoa, Ezra, Nehemia. Nehemia toko faharoa
ny 7 ka hatramin'ny 10 novaka itsika dia aveo tsika tonga dia misaoty kely ary amin'ny 7 Néhémia 2 à 9 2 9 à 10 Néhémia toko faharoa 7 ka hatramin'ny 10 dia aveo tsika mamaky ny 7 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tonga tany amin'ireo gouvernoura any andafiny ony aho ka natolotro azy ny taratasin'ny mpanjaka ary ny mpanjaka efa naniraka manamboninahitra sy mpitaingitsovaly hanatitra 10 raha nare zany Sambala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo dia sosotra loatra izy satria misy lehilahy tonga hitady zay asoa ny zanak'Israely. Tonga dia reno andiny 7 isika midina ry ambany ary zany ianao 19 hoy zay hoe fa noho nireny Sambala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gesema Arabo zany dia nanarabo sy nanivatevanay izy nanao hoe ino zao zavatra ataonareo zao izy mitokakaka hoe ikomy amin'ny mpanjaka anganareo zareo feto fa foko anankitelo be zao mitsangana ny ady tamin'ny Néhémia zao vidolo le foko Horonita Amonita ary ny Arabo miaraka ny bloqué anazy zany tsy azo atao io tsy mety io zao io dia ndao-tsika makinao Néhémia toko 4 Néhémia toko 4 eo ianao zany fa mivadika ila ambadika eo Néhémia toko 4 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4 izay mivaky toy izao Néhémia toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ary rehefa reny Sanbala sy Tobi sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema ka efa voavoatra izay rava dia nirehetra mafy ny fatezerana ary nyray tetika izy rehetra andeha amelany Jerosalema hanimba ny asa tanao zay foana ny plano fahavalo hanimba zay zavatra ataonao 17 dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambina hiandry azy andro aman'alina noho ny fatahoranay azy ary hoy ny Joda miena ny herin'ny mpitondra entana ary be ny korontam-bato sy ny tany ka dia tsy maharafitra ny manda izahay nisy kivy zany tao dia nandiny 7 ka hatramin'ny 7 idina kely ambanimbany eo zany andiny 7 dia nasiako olona teo amin'ny fitoerana ambony teo ivelany manda sy teo amin'ny kariary nalahatro ny olona araky ny fokony avy samy nitagnany sabatra sy lefona arotsopiky dia nijery aho sady nitsangana ka nilaza tamin'ny manankaja sy ny mpanapaka mba mivahoaka sisa hoe aza matahotra azy ianareo ny tompo lehibe sy matahotra no tsarovy ka miadia iaro ny rahalahinareo avy sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Alleluia. Nanomboka nisy firaisan-tsaina zany tetika raha miatrika ady ianao ka tsy misy firaisan-tsaina vomenao resy misy nefa revana ny mpivady na reny mpianakavy reny agnatin'ny tokantrano rehefa misy ny problème miady ndraiky zareo roa firifiry moa mpivady raha vao tsisy vola dia mifamaly ary mitady raha ifamaliana raha vao tsy mandehandeha kely mivarotra dia montsomontsoka amin'ny ramoseny ndraiky ny ataony tezitra amin'ny madama indray ny ataony fa ilaigna ny firaisan-tsaina raha miatrika ady tainy tompony ianao Néhémia toko 4 indray tsika zao mbady koa ihany Néhémia toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 zay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe Néhémia 6 1 à 4 ary rehefa reny Sanbala sy Tobi mbola zare rehefa sy Gesema Arabo mba amin'ny namany
fahavalonay fa efa nanao ny manda ka tsy nisy banga intsony teo zany nandroso foana zany miasa na teo ara ny fangelingelinany kanefa tamin'izany andro izany tsy mbola voalatsaky ny lela vavahady dia nagniraka ho any amiko sambara asikesema ka nanao hoe avy isika iona ao amin'izay votra anankiray amin'ny tany lemakeo anao kanjo nikasa agnitsy ratsy ahy izy reo lahy dia nagniraka olona akany amiko kosa ka na hoe asa lehibe no ataoko ka tsy afaka midina aho nahoana ny lozako midina any aminareo niasa ka atsara kanefa mbola nagniraka tamiko inefatra arak'izay ihany izy ary zaho kosa dia mbola namaly azy toy izany ihany koa ary amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny favalo dia ankelo ambany sady efa nanendry ny mpaminany maro ilazanao any Jerosalema hoe mpanjaka ny Joda ary ankehitriny dia horeny mpanjaka izany teny izany ko avy isika hiara-mihevitra fa ndraiky izy amin'io anganda tsy manjaka dia nagniraka ho any aminy aho anao hoe tsy marina zany zavampilazainao izany fa tao am-ponao ihany no namoronanao an'izany ny mpankahana zany matetiky dia zay raha agnaty foany eo la zay rehefa malaza an-tanàna akeo izy ihany no mietretran'io angamba tsy reninare anga tsy fantanare mba sambany anao ndraiky tsy mareny zay gnampiangona akato zany hoe le raha agnaty fony izy voizin'io dia raha olo tsy milamindamy zany magnetro dia mangororo andriamanitro dia navitan'izany ve izy zany tokoa ve ary ny mpanenjika sy ny mpanaratsy dia tegna mitondra pirofo toa marina ary ohatra misy zavatra mifanitsinitsy amin'igny regninao hoe misy azony any mihitsy ny pirofo ny raha zany masoko zao nahita aho nefa tsy nahita an'izany any masoko raha zany moako mamegnatra tsy atorony maro nefa lenga izy no megnatra dia anao zany megnatra koa dia gaka fogna antegna matetiky mahita olo mitrotro amin'tegna karaha misalokoloky karaha tsy niko miova tampoka hatramin'ny tareby karaha manotegna ka izany zay misy raha regny fa ianao dia tegna navitan'izao navitany ry navitany ty dia miezaka izy magnely an'igny tsaro igny mba agnano marsariera daholo zay malemilemy jiaby nefa misoran'Andriamanitra anao raha misy maninjiky fa matonao injena zay alohana zay aloha zany point anankiray point fort tsary misy olo maninjiky olo avy afara ary tsary nisy koa olo magnaratsy raha ratsy azonao ro io olo misy goetra mipotaka dia zay mandavaka goetra mipotaka tsisy raha filananazy raha rehefa magoetra mbola volany koa hoe goetra amatosany ianao zay aratsika mba misy raha tsara amin'igny aminao sazonao ve zany ny afatra Andriamanitra zany ary amin'ny andininy fadimy amby folo ka hatramin'ny fahenina amby folo amizay ary Nehemia 6:15-16 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny taranaky Benoa dia 7 tsy tsonjika iny efa vakitsika teo daholo le izy ny tiako ambara androany dia hoe ny fiafaran'ny ady zany dia tsy maintsy fandresena indrindra fa tsika zanak'Andriamanitra io zany ravana arakaraky ny agnaratsena raha tsara raiky vao hoe mahatsarany hafa ndraiky raha hoe nao efa ratsy mihitsy minaratsi'olo indraiky efa raha hafa iny fa raha anao olo milaminy tsara anao olo magnaradian'Andriamanitra mifona manontolo ka tegna tiany tompo anao ka hita aminao ihany ny fahamarinana arakaraky ny agnaratsiana anao vao menao mamiratra mba fantanao moa fa fagnaratsiana nataon'olo angeny na tonga ny Daniel nalefa tagnaty lavaky ny liona azonao fa vao may ndraiky arakaraky nandefasana ny Daniel tagnaty lavaky ny liona no nisy olo voninahitry'Andriamanitra tegna misy marina zay lazagnahary azonao raha tsy nalefa tagny ny Daniel tsy fantako izy ny Daniel leto androany raha tsy nampadalovagna an'io ka misy anao io ianao dia tsy fantatr'olo tamatavy eto hoe misy Jesosy marina eto fa fananina nandalovanao mihitsy io satria arakaraky ny agnaratsiananao io ne zavatra hita zany matetika amina fiangonana sazy amizao hoe
rehefa mandeha ny fagnaratsiana misy magnely an'izao dia rehevanao vao maro ndraiky ny olo vaovao tonga io le tsy milamilaminy jiaby zany efa nalany Jesosy asy rehefa ny tompo akaizy aika nefa ny tompo ny nandefana azy miala fa arakaraky mialany regny mahita taren'olo vaovao ndraiky anao zay zavatsy zay lesy tompo ampahirezana le mpanodroandriamanitra hoe miaraka aminao foana alleloia ka anao aza magneky soloana tenenao zany olo akaikinao aza magneky soloana hoe avinao hoavy zay hoavy fa tsika tsisy mahasolo fa betsaka rehefa ny kristianina magneky soloan'olo anao ka rehefa miala Jesosy mahita olona lefa efa vao tamin'ny omaly mihitsy za no naheno témoignage na mpanompon'Andriamanitra satria nisy fotoana izy tegna nitaregna tamina paster mba hoeto ambavaka za fa mpinoko atozy ndre mba natokotokisako jiaby ozy miala daholo de tsotra be ny teny nataoko anazy matoa reny miala misy araiky tsaritsaryn'igny tombo de niona zay roalahy androany de nanao témoignage izy hoe soarana ny tompo izy fa am'izao keo za tegna namen'ny tompo zanaka tegna mahatoky magnampy ana amina asa ary tegna natseo ary zaho izy tegna faly satria nandefasan'ny tompo zanaka zao izy amin'ny mahasa n'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra nizaniza olombelona tsy mahazoto itsony mahita asolon'igny foagna Andriamanitra fa ingany mba tsy anao le anisan'le olona hosoloana igny tompony ianao alleluia amen tsy maintsy fandresegna foagna rehefa agnambadiky ny ady ary zao zava-misy rehefa miady ny zanak'Andriamanitra ka mandresy dia miteraka orooro an'ny fahavalo teraka orooro an'ny fahavalo tsarova fa misy foagna ny olona tsy tianao sadino zany na anao ohatrany somary sasahirangely amina fiainana ndraikindraiky io misy mankahala fo tsy fantatareo ravi-mangahazo ana izy nendasinao tamin'ny tongolo igny iverinjareo hoe saosy foagna koa isan'andro aza fantany fa mety mba ovy pauvre frity le raha azonao fa misy olona zany no mahita raha jiaby ataonao dia fa milamina izy zao izy tsarovy riavana fa ny fisandratana dia égal problème raha anao zany misanatra dia miomana fa misy problème maventy koa zany ho hifanena aminao misy moa karazany olona mbola ravinanana problème manany nakitra ny vidina petsay dia mangandao amitsy izy akoreky zalay petsay manitra nakatra koa azonao izy mbola zay ny nazy tsy maintsikatsika izy fa misy neny ny sasany mety efa henakisoa zafady biby manotoka izy henanomby henanomby dia problème sasany efa vidina henanomby nakatra azonao fa misy neny sasany mety problème na bicyclette ao neny sasany problème na moto problème na fiara problème na trano vato problème na supermarché tsy fantako iny arakaraka zay niveau misy anao ny problème mila réglenao ary ny réussite rehetrarehetra ny fahombiazana rehetrarehetra dia vokatry ny problème zay vitanao ny namahana azy maro olona teo mpanan-karena ony te hisandratra famotanina apetraka aminao mavita mamaha problème mavenao ny sasany raha kely tsy akotreno agnatsovan'olo raha kely ohatra hoe marary ny zanany dia efa nitsovy ny papany papanarary ndraiky izy zaza atao ka tsy raha ipapa miteraka an'io fa anao ino tiany amin'igny asainy magnefa volam-panafody papany volam-panafody ny zanany i olo iny efa teo mpanan-karena te hireusir amin'ny fiainany raha vo ianao mihitsy zany tsy mba mavita mamikofokofoka mamaha olana ho anao aza mietreritra ho isy résultat ny ampelatananao misy loa izy ny fisanratana tadiavinao zany dia azo refesina amin'ny problème zay vitanao ny namahana azy zany rehefa nanoma tonga anamy teny hoe ilaina ny fisina problème ilaina ny fisina fahavalo ilaina ny fisina ady satria expérience vécue izy regny zavatra hoentinao anaovana témoignage avy eo
Maro n'olona matetika rehefa miditra amin'ny fiangonana anamboarantsika oy maventa zany fo raha volanitena oy mbola tsara nahita raha karaha nitao eky io za hoe mbola karan'izany koa zany natao nahita hoe tsara nahita problème karaha misy hatramin'aignana eky tegna tsara mbola tsara nigana raha magnan'izay koa rô mbola levo nieritreritra madamo iteraka tedra bravo izy nefa mivagnitiky maniko egninazy za amin'ny falifaly babanjaza eky tany ito babanjaza eky tany ito za izy asika rezy ninninona zany etapina fiainana tianao atongavana na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-nofo io na amin'ny ara-bola io zay etape tianao atongavana dia tsy maintsy misy épreuve mila lalovanao ndana mitanino mpanao trano zao avy amitsika reo zao no en phase na construction fa ny trano tsy trano fotsiny tsy hoe building na mahafinaritra étage 3 étage 4 étage fa nisy problème tsy maintsy nyreglena tao tompony hitahina matetika zany mahatonga fiainan'olona tsy mivoatra tsy tia maha problème izy da aloha ny miafiafy amin'io zao aloha karaha ndefa marozy ka za tsy tia salamo zay dia karaha niny fogna izy mandavatona ny olona tsy tia mahaolana zany dia galina tsy mivoatra zay le izy ka anao ve tia mahaolana sa tsy tia mahaolana dia mivonona zany ahita olana maro ny olona mitena anao tena mpanompon'Andriamanitra lehibe tsy lehibe ho azy ny olona anankiray mba tsy nisy épreuve lalovana jereva amin'ny zanaka anao io fa nandalo fahazazagna io anirinifo fo nifo mafana hoditra mianatra mandeha fo nifo misatra ndraiky mivalagna ndraiky koa ny sasany nanao ragaga raha nanino ndraiky za azy ty nefa mianatra mandeha hono izy dia nolo maventy moa misy mahainty misy raha vangaigny izy io misy olo maventy tsara naino an'izany anao misy raha vidiny zaza io ino le raha vidiny mianatra mandeha ny fiainana zany disana am'izany na amin'ny lafininy io na amin'ny lafininy fa misoran'Andriamanitra ianao raha mandalo andregny zavatra sarotra regny dikan'izay ho izy fitombona ndraiky amen tagny Jesosy anianao amen na misy foana zany olona tsy tia fa saingy teo foan'Andriamanitra mombanao alleluia tsy tianao ny fahabalinao magnaratsy izy ary mamorona lainga mihitsy aza mba hoentiny andotonganao hoentiny animbana fiainanao ary ataony mihitsy ny fomba rehetrarehetra misy ne sasany tena misy investira mihitsy mandany vola mba animbana fiainan'olona ohatra hoe magnano publication Facebook magnely flyer seraka ny tanàna ohatra paritana hoe iranana dia zao iranana dia ity iranana dia iry misy mandany ny intelligence mihitsy hoentiny atakenanao fo misy zavatra ohatran'izany da ampiasainy ny fahaizany rehetra ary zao ny zavatra anankiray tsara mba marina fa ny fahavalo fantatra mora be miady aminazy fa ny fahavalo tsy fantatra iny ny tena manahira aleo aby zany mahafantatra iranana ane tsy tianao e moramora kokoa ny traitenao an'iny toy zay le mody vagnitiky dada papa popo de nora gaganjo popo mihitsy ane rozy tao e dikan'iny izy mila popoko de varigna anao ta iny Jesosy anianao ary matoa zay antsona le agnaraka hoe mpivadika dia olona mifanakaiky zay izy tsy possible anao hiteny hoe olona tsy fantanao agny nivadiky taminaro ingiany olo tsy hainao ary izy matona ny ampiasa zay voambolana zay hoe nivadia ny raninao olona teo akaikinao izy ary mety nizaranao ny fiainanao mihitsy misy fotoana mahay anao mihitsy izy hoe iny anao fa lasa miasa fantany tsara fa misy fotoana anao tagny Antananarivo hainy tsara fa anao avy tagny ampitan-dranomasina izy io volo tsy mahay anao tsy mahafantatra an'izany aizana fantarany namangy fiangonana tana mahoaka anao tsy maintsy olona akaikinao ihany mahay an'izany izy ane lasa nandeha niasa ry e olona teo akaikinao ihany mahay an'izany zay mahatonga ana miteny foana fa efa nisy hatrany amin'ny andron'ny Adama sy Eva
izôvo namono namadika ny Adama, Eva. Izôvo namono ny Abela, i Kaina. Izôvy niady le fizokina tamin'ny Esau, i Jakoba, olo pralary io raitam-po. Izôvy n'olo namadika ny Jesosy Kristy, i Jodasy. Mba imagineo nge reabana fa bonjour ny Jesosy sy Jodasy tsy dona karaha fataotsika iny, tsy mifandray tanana fa mifamoroko lalahy be magnano bisou. Isika mitrondro ndraiky dia atao le mipatrokony asa raha nagnano akory zay. Matoa zany olo araiky zatra rehefa miarahaba anao ka mifamoroka foana zany mifampiarahaba, mifametraka tombamidina reo zany. Misy fifankazahoana akaiky sa tsy marina zany. Remarqueo agnatina famille na amina fiara-miasa misy karazan'olo avy mifankahita na izy mifamihina na izy mifamoroka, tsy n'importe qui anaovanao an'izany. Fa olona manana lien aminao na hoe misy famille, misy fihavanana aminao sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny olona miady aminao matetiky dia olo akaikinao iny. Ny olona mankahala anao matetiky dia ny olona ino. Izao moa ny olo mpagnaratsy fiangonana, mpino matetiky fiangonana. Izao moa ny olo mpagnaratsy pastera, zanaky pastera. Pele mpagnaratsy popo. Azonao zany. Jereo tsara fa raha ifindrany aminao amin'izay ndraiky koragna io dia teky tsy maintsy olo akaiky anao ihany no mahavita an'izany. Tsy maintsy. Tsy olona lavitra zany ny fahavalo fa matetika akaiky. Jesosy namoaka an'izay fihezanteny zay hoe ny ankonany ny olona ihany ny fahavalo. Jesosy miteny an'izany. Ka engany ry avana mba tsy hainao no fahavalo ny pasteranao. Fa misy olona dia misafidy an'izany toerana zany mihitsy. Ianao ndray zany mba fahavalo ny pastere, zay nge mazaka dona e. Za rehefa mbola tsara nahita olo niady taminahy ka tafarina zany. Anao dia ataoko reninao, amin'izay anao tsy magnano. Mbola tsara nahita za olo nankala naka ny laminy fiainany. Matetika amin'ireny dia tratrina blocage, tratrina raha karan'izao hoe tsy mety tafarina mihitsy izy. Satria miady amin'ny raha tsisy masony. Olo tsy magnino anao moraly anao kifoky. Hafa moa kola nagnanao trosa. Na hoe nindram-bola taminao tsy nahazo. Na hoe nagnino anao tsisy an'izany fa dia akeo fo. Efa tsisy hery tsony agnaran'ireny fa grippy. Tombony amindra fo. An'olo van grippy re. Ny fahavalo fantatra za teo mora be ny miady aminy. Fa ny fahavalo tsy fantatra tegna danger. Vakeo ny Salamo 69:4. Salamo 7:24. Salamo 69:4. Ozy miteny soratra masina eto manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Salamo 69:4. Amin'ny anaran'i Jesosy, maro noho ny volondohako ny isan'izay mankalahy tsy ahoana. Mahery zay tahafaty ahy dia ny fahavaloko tsy ahoana. Mampanohitra ahy izay tsy nalaiko izy. Mampanohitra azy izay tsy nalaiko izy. Magnendrikendrika zany. Tsy ahoana mono. Afa moa olo avy ny fahamalika ny fampikinkana niady wala. Afa olo niady tanitroraka. Iny ohatra hely taminandro tany fifinao. Fa dia izay hatramin'ny andron'i Davida zany nefa nisy ny fahavalo tsy ahoana. Maro noho ny volondohako izy. Andanange anao raha misy fotoana anao mba hangalao hely finy ndraiky magnanifa volondohanao dia Isao. Mboto magnaniny dia Isao. Ohatra zany koa sarotra lana volondoha, volom-bavitsy ane. Volon-kirindro. Somary tsao mandeha dia avatra raiky roa. Fa ozy eto mbola maro ny volondoha hony. Donc zany ny olo mankala anao tompoko dia betsaka. Ary ny olo anankiray raha mbola tsy mahomby, tsisy manohitra, tsisy mankala. Fa rehefa manomboka misongadina ianao, manomboka hita ianao, manomboka fantatra ianao, avy amin'izay ny olo agnano resabe momba anao. Avy amin'izay zareo andeha hagnaratsiratsy ianao. Dia ozy Davida mpanjaka teto hoe maro noho ny volondohako ozy ny isan'izay mankala.
tsaotsaoa. Tainy tompony ianao. Mampitombo anefa riavana ny fisian'ny fahavahana. Mahatonga anao hitandrina sy hitady an'Andriamanitra misimisy. Satria regny zavatra resan'olona aminao ka tsy ataonao regny invention ny agnaranizy regny. Mi-invente zavatra izy. Io zao io zao io zao. Ka raha olo mba mahazo ny raha zany ianao, tokony intsony mahazo anao. Tsika izy tokony efa mitandrina ianao zany hoe zany io. Tokony mba melo anao migarde tsara mihitsy hoe tsy zany intsony ny ahazo anao. Zay mahatonga anao teny anao ilaigna izy regny. Mampitombo izy regny. Mahatonga anao mijoro izy regny ary mahatonga anao hitandrina. Tompony hitahy anao. Alléluia. Paul apôstôly zao miteny mihitsy amin'ny Korintiana 16:9. Ny Korintiana 16:9 ozy Paul apôstôly hoe fa varavarana lehibe ozy izy mivoavoa ho ahy afahako manao asa tsara nefa maro ny mpanenjiky. Izy porte ouverte zany tamin'ny fiainan'ny Paul. Fa tsy hoe rehefa mandeha ny fiainanao dia mandeha daholo fa mbola misy koa mpankahana. Danangenao raha mpivarotra composé anao ka manomboka mandeha composé anao io miomanina fa manomboka men'olo agnarana be vetsinao. Le tsisy idiranao aby. Misy mitendry aiza marô tany tsara composé be aketo zay bozon'olo zany mba mahainao le lazan'le composé anao. Fa raha olona tsy milamina mahainao dia amin'ny be vetsinina koa. Anao ndraiky malany carbonate tsara be ozy io. Zay le hoe tsy ahotsahona. Nanao raha mba gagana ndraiky ino moa zany le tsy tiavana anahy amin'ity resaka ty. Ino moa zany le antony ankahalana anahy amin'ity zavatra ty. Nanao tsy mahavoavaly an'izany. Fa dia anao avao bombardena an'igny ta. Ireny le mampagororo amin'le izy tegna mahina kina kitarafonao. Maneko agnatinao any anao tenen'olo hoe anao mahintiny nefa anao fotsy. Tainy tompony ianao. Varavarana lehibe ozy Paul apôstôly mivoavoa ho ahy azoko miasa tsara nefa maro ny mpanenjiky. Anao raha lasana bavy tsy maintsy misy manenjiky. Tsy maintsy misy manenjiky. Ary mahafinaritra fa matoa ianao enjena alohanao. Alohanao. Indray anao hoe tafiriry za boriboroko kely karaha toy zay alohany nga io. Misy ngerevana olo efa tafita fa manenjiky olona tsotra. Olona manana ny maizy anazy fa magnaratsy olona tsotra. Dia tsy hay hoe inona moa ny antony fa dia ny tompo amindra fo amin'izareo. Alléluia. Amen. Tsy misy za teo igny mitifitra vorona maty. E akanga fa maty fa mitsara iny mbola riatako aho. Olo tsy milamina manao an'izany. Fa matetika matory vorona zay tifirina na izy mbola manidina na izy ambonina zavatra. Eny fitifirina vorona. Izy le manidina, mandeha zany izy. Ozy izy le manam-pahaizana zay ndray andro hoe l'ennemi ozy izy nous équipe pour l'excellence. L'ennemi nous équipe pour l'excellence. Ny fisina fahavalo mahatonga anao ho feno fahombiazana. Regny mahatonga anao havita anao zavatra, anangan-javatra. Amen. Tadidiko tsara tamin'izaho mbola kely midola zay agnaty ala ambonina mahabibo regny bombarika ozy takeo regny. Ambonina mahabibo regny dia regny ny tomobile. Dia za amin'iny farany kely dia za le atao le ritsindesiny fo. Ambonina kakazo nefa mio. Eto dia misy hoe Davida midoko. Maharaka aminany izy ake zany. Alao mbola hely. Dia agnaty lokandro raika vidianako tomobile mba tsy indesiko koa zalahy. Amin'izany tsy matalao aby hoe tomobile zany alao mbola bombarika io foana agnaty lohany. Tainy Jesosy an'iny. Nanomboka teo ny fitiavako tomobile. Nampitsiry fitiavako tomobile. Dia nisy fotoana iza magnanika agnambona kininina zay. Vao misy jiro tomobile mitifitra magnan'igny vao tamatavy teo za hoe tomobile anahy. Jirona camion regny tomobile anahy magnanika za ambonina kininina zay. Jokony papanazy ino raha ataony zalahy ity. Io zany ianao
arakaraka ny fahasairana lalovanao ny expérience nananao. Alléluia. Ndana remarqueo fa ny zavatra agnadalan'olona anao lasa hainao be. Dirivonao reny zaza tsy mahay teny français reny mikapokapoka izy. Ozy le namanay zao hoe combien coûte les pouquettes? Magnano an'ireny dialogue reny zany tamin'izany dia apetraka ake zany raha dia mitaniana zany vidiny fa miteny français. Io zika combien coûte les pouquettes? Ozy ka jo vidiny madame ito digligata tamin'izany tsy pouquette fa portefeuille. Tsy adigligata le agareza disque pouquette. Nahay zany raha nefa le anonka fantany fa ny agnaran'izy io tsy pouquette. Ny zavatra nadalan'olo anao matetika hainao. Betabe ny olona tratrina raha karan'izany. Ta iny Jesosy anenao. Iny zany efa aderimberon'olo aminao dia lasa correction ho anao. Correction. Fa ny olo tsy mahay malaka leso agnatina erreur dia faran'olo dindiry mafy. Tsisy raha azony olo. Ny erreur matetika magnome leso anao. Amen. Ka ao agnatin'izany misy teboka anankitelo reto ohatra mihoatra be ny lerantsika. Izako fitinina ihany. Voalohany, ny fisian'ny fahavalo mahatonga anao ahalal'Andriamanitra misimisy sy ahitanao ny tena heriny. Problème manery avana ny alan'ny Mosesy tao amin'ny trano nisy an'ny Farao e. Dia lasa izy lasa mpiandrondro ny Jetro. Dia tagny ny problème ny tagna no nahitana le ruiné. Da partir ny filefasan'ny Mosesy nitavan'ny Farao, zany problème zany. Iny mahatonga anazy neona tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga anahy eto magnome teboka anankiray hoe ny fisian'ny fahavalo mahatonga anao ahalal'Andriamanitra misimisy sy ahitanao ny tena herin'Andriamanitra. Vao tamin'ny ataony zany nitantara tamin'ny madamako hoe tamin'ny fotoana io zany lasa président n'Afrika Atsimo Nelson Mandela dia nisy fodi-tsotra anankiray tegna ny teny mihitsy hoe zay zaho izy vao mino hoe misy Andriamanitra. Io rangahy io dia tena olona athée, tsy mamino fisian-Janahary, tsy mino n'Andriamanitra. Ny teny izy hoe zao vao mino fa misy Andriamanitra. Sinon izy possible misy zavatra hafa mihitsy ambadika io rangahy io. Zay mihitsy ny zavatra nyteneny. Inona moa no natonga anazy teny an'izany? Satria Nelson Mandela dia ex-prisonnier. Niady izy mba ampitoviana ny zon'olombelona. Niady izy mba tsisy agnavakavahana volokoditra, zay ny adivana. Ka izany ondravana io Nelson Mandela dia tegna mpivavaka. Olona nino an'Andriamanitra. Tegna mpanompon'Andriamanitra. Nisy fotoana moa izy tagnatin'ny figadrano tao andefasin'ireo gaz le masepotra reny. Tao agnatin'ny adiny telo, pendant 3 heures de temps andefasina gaz. Na andakozinina reko foana kofa legny ny kitaininao, le charbonao tsy vidignao ibodia. Fa ny Nelson Mandela nandefasina gaz. Agnatin'ny 3 heures de temps, izy mivoaka vono karaha voamenda koa izy mangilitra. Gaga olo raha manino rangaty. Arakaraky nampigadrana anazy tao nisy problème reo mampigadra reo. Andro alina ontsy ohatsy hoe misy raha mikorana aminanjy. Dia le mpiambina jiaby le traumatisé mbola anao miny eo amin'ny Nelson. Lasa manamby tangy amin'ny Nelson. Nisy fotoana hono izy faran'igny andesina mihitsy déplacé amina tobily mitondra gada reny dia nicréena accident mba hahafaty anazy. Fa eo ny tomobile io mitodiky magnavaritra, rehefa acréena le problème lasa mitodiky magnatsiro. Tamin'ny andro Nelson Mandela nisy an'izany. Raha mba manana vola n'andro hafa mba vidio bokin'ny Nelson Mandela. Fahazahoana révélation marobe. Dia ino ozy nao zavatra nisy gaga zany raha magnano akory zany. Mbô izy ndraiky io.
Magnofo mazalatsika samy. Zay zany tegna antony namoahana anazy tao. Fa tsy hoe zareo tia moka anazy. Misy herin'Andriamanitra nagnaraka an'ilay rangahy. Ka zaho mba miteny anao aza mba mikitikitiky olo mitondra herin'Andriamanitra. Koa tia minofo ratsy. Tegna zavatra nagaga be ilay izy. Manify adiny 4 be zao izy ataovana gaz fa tsy maty. Vao may izy io natanjaka. Nisy tonga entina fiara tondra gaga regny. Mba hikréena accident fa tampoka eo na lasa na direction hafa ndraiky fiara io. Ary amin'ny fomba tsy hay azavay. Hoe ino moa namitodiky tomobily io nagnatsino nefa tokony navarotra. Tsy hay agnazavagna anazy. Maro ny revagna ny olona manomboka vakivavanao io tsy hoe le. Ho hitanjareo zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe tegna mivavaka marina raha miseny. Adidiko vao nagnofa n'io hôtel Melville io fotsiny tsika l'époque mba nivavahana. Fa be da be ny mpagnaratsy. Fa presque zay nagnaratsy atsika tamin'izany azo raha daholo. Ao ny accidenté, ao ny maty tampoka. Ao ny tratrana zavatra tsy manjary satria magnaratsy atsika foana ka izany raha ataonjareo. Fa tsika ty tsy mahafanty fa miderany tompo. Ao Jesosy. Fa izy any ambadika any mahita akanga tsy manoratra. Tain'Andriamanitra ny etsika rehetrarehetra. Alléluia. Mila matoky ianao amin'ny fivavahana ataonao io. Danarevana matoky an'io ianao. Ary nizaniza ikasa nimbanao tsy maravanao zany mandrakizay. Raha mba tonga any an-trano anao mba avereny vakina le Salamo 126. Salamo 126. Io mba exercice-nao rehefa tonga any an-trano anao. Teboka anankiray faharoa. Ny fisina problème na ny fisina ady dia mahatonga anao hifikitra amin'Andriamanitra. Matetika ny olona miatrika ady le fasan'olona. Raha anao kany gidigidrena tompotrano na ofantrano na ary-papanao tsy mandra amin'ny telefônina. Raha anao kany sasana raha mafimafy milefanao ohatrany fianakavianao. Raha tsy ho foana ianary. Tiango raha tsy ho pasteur David amin'izay zao. Ndana mizona avanao nefa reo. Ba i Jesosy neno. Amen. Ny ady revana ny mampitombo finoana. Problema mahatonga olo te hifikitra amin'ny tompo. Problema mahatonga olo tegna manompo n'Andriamanitra raha mahatsiaro tegna hoe Andriamanitra igny mangovanty. Mampitombo any izy. Lasa mampitao azy olona miatrikady. Sady mahazo traikefa. Misy nge olona rehefa tsisy vola tsy hitanao agnaty bara mihitsy. Andraofo. Na vadina rega niova foy kiloty. Tsisy vola na nantoka izy. Natoka gasy tsy vavidiko. Lolo izy. Mampahazo raha io tsy fisina io. Tay Jesosy. Alléluia. Ary zany matetika matonga goma dia mivavaka. Mafimafy raha midohana. Mahazony raha endry. Goma tsanitsaniny be andro kay magnano alleluia. Alleluia. Ora naganazy bokon'olo. Tay Jesosy. Regny le goma mavimairery andro regny nanjary louange dao. Raha na kore izy dolo. Zakary raha koto mitsanana aloha atao fa izy. Ary magnano jery atrika mihitsy. Miova ho azy. Fa mandana mitany eo mitany fiaviany akany mba mitantany tantarany. Inga hitanao marao anao nagnano jery atrika. Tain'Andriamanitra nenao. Na olo ankilanao mipetraka ankilanao io. Manana ny maizy ananjy io. Fa izy mahery magnano amena. Tay Jesosy. Tsy raha mitsikitra anao ndraiky fa korana sendry mandala. Isorana anao ndraiky ny amin'izy. Amaramparana atsika vakio ny Baiboly fa natonga ny Davida samy ady tamin'ny Goliath.
sady tsy natafitra dia noho ny fijaliana ny aignana. Azonao mafy loatra na nahazony Davida agnaty ala mandry isan'andro. Ny raha mikoragna aminao liona. Ary témoignage nataony tamin'ny Saoly alohan'ny izy hiady tamin'ny Goliath, ny mpanomponao nga ozy ndray andro ny androndrony ray tagny an-tsary. Ary nisy liona ozy nandramatra ondry anankiray. Samboriko tamin'ny vavana ozy ary nitanako somotra anazy. Tsika zany anao maro nareo ny mitagna somotra. Raha mba mitagna somotra kakolahy tegna mety bona vazivazy ny agnarany. Hoe nitazominy ny zafikeliny ny somotry dadabe. Fa teto tsy somotry dadabe fa somotra liona. Zay no tonga dia tsy natafitra mihitsy izy. Olona anao rozma fatinao vantanety rozy nefa agnaty rano. Fa vao may izy miteny tsy problème aminahy izy. Liona ozy matiko izy. Tsy liona fotsiny liona raha tsy masika. Na Baiboly ary miteny liona mierona mitady zay arapany. Fa nisamboriny Davida tamin'ny somotra. Zay natonga nasangatrika ny Goliath ary tsy natapitra noho ny problème zay miainana. Alléluia. Dia lasa tsy problème tamin'ny Davida tsony Goliath. Ary fantany fa tsy mamela azy irery Andriamanitra. Izy tagnaty ala tagny raha tsy maty. Izy toa mamivily aketo ndraiky ho fatinao fa matetika antsika rehefa nefa nisy lalana sarotra be nalovantsika nefa tsy naravatsika. Vao une fois ndraiky misy problème anao dia efa mangororo. Zay mivady io rehefa problème arabola zany tsy mampihotsona anay intsony. Ary misy mandalo ndraikindraiky. Fa tsika fotsiny tsy afafirin'le zao io e. Tsy efa tellement nisy raha marobe nalovanao dia efa tsy intsony problème. Ary za zao raha andeha ankalainao zany efa tsy problème aminahy intsony zany. Ankaleo agny za ankaleo. Tsy ampafirin'ny fankalagna fa ny aina. Tain'i Jesosy anianao. Tain'Andriamanitra ianao. Alléluia. Ny reniny Daniel tavitonga nahireny fa ndeha agnaty lavakin'ny liona izy nangororo. Izinao mamany Daniel. Rehefa naharefa lefa tagnatin'ny lavakin'ny liona Daniel natafitra izy. Mety efa nividy lamba fisaorina mihitsy. Mizako fa maraka lamba hoany mahintiny. Mety efa nagnafatra mihitsy izy hoe zao ny zavatra atao. Fa Daniel kosa nampahitany tompo fa azo akombona atrambavany liona. Alléluia. Azo akombona atrambavany liona. Toraka zany kosa Sadraka, Mesaka, Abednego. Hitanjareo tsara fa nalaformy rehetra hafa afaka atao mangatsitsika arazo iainana. Ny zanak'Israely rehefa hiampita ny ranomasina mena tsy mora nefa zany niampita ranomasina mena zany. Fa jereo fa tafapita zareo. Alléluia. Arakaraky ny itsofan'ny rivotra ny hazo anankiray no mampalalipaka ny fakany. Zay expérience nampandinika io hazo anankiray rehefa ozongozongona rivotra vao hoe milentika ambany agny ny fakany. Tay ny tompony ianao. Arakaraky ny ozongozongan'olona anao mamafy anao. Arakaraky ny agnaratsiratsian'olona ny ziona mampalaza anazy. Alléluia. Anao pasteur David medy lasa fo. Sasany marary tarafo, manque tension, palpitation, dégradation. Izy mimoe fo mikilany mamazory. Amen. Farany ny fahavalo dia manampy atsika ahalala sy amoaka ny tsara indrindra ao anatintsika. Alléluia. Ianao io zao raha tsisy problème tsy fantanao aby ka ianao mavita mivavaka adiny raiky. Ka ianao mavita mifadiana 3 jours ny bodiky teto minagna dité isika hariva. Mamoaka ny tsara indrindra ao anatinao fisina problème. Alléluia. Misy zavatra zay tsy ho fantanao mihitsy ao anatinao ao raha tsy noho ny fisiny fahavalo. Mamoaka qualité tsara ny avana ny fisiny fahavalo. Mahatonga anao hitany
mahatonga anao azoto mandeha mivavaka araka izy teneny teo hoe iry rakoto zany magnano jeretra anao zay baroko avy mivavaka manaratana ndraiky raha io raha tsara agnanovanao nita aloha mifanta ny vadinao mifanta sakany agnanantana anao kelo alleluia mantena alleluia ay tompo alelo e alleluia amen io fefy nataon'ny Néhémia io revagna de vita tamina matériaux résistants sady durable satria nisy olona nankahala le fefy nisy olona tsy nankasitraka fananganana le fefy de nanome intelligence ny Néhémia hoe raha magnano ny fefy io aloha atao zavatra mafy be mba tsy azon'izy ozongozongo satria maro loatra ny firenena nankahala ka possible mety andefasindre sovaly sasakaly groupe kaka ny robaka tozy Néhémia hoe tsy maintsy matériaux résistant eto amity sady durable alleluia amy resaka varotra zao de ilaigny ny concurrence mba hiezahanao fa raha tsisy concurrence anao nataonao be vetsinina ny composé anao tainy Jesosy aninao hoe Jérôme mpanao politique fa tsy maintsy mila mpanotra izy ary ilaigna ny fisina mpanotra amina mondona politique no ny antony mba aizanao ny tokony atao niadriavane de mampianatra mba mahaiza makalesona anatinahty misy olona raha avaratina problème zao fa mbola tsy mahay makalesona ihany araka le fagnoarana resaka tondray mandeha nisy rangah anankiray ny lozana vehivavy satria tsisy vola nalana viavy satria tsisy vola fa rehefa lasa ny viavy iny tsy vola ndraiky nitadiavy mbola viavy koa zao nefa tokony rehefa raha tsy fisimbola ny alan'olo taminao tokony mitady vola ianao misy zany karazan'olo tsy mahay makalesona vonay mbola adonony amin'ny poto fogna lohany tainy Jesosy aninao zany tegna tiako mihitsy magnaraka an'iregny débat parlementaire na le agny andafy na eto Madagasikara rehefa misy an'iregny zany tegna eo ary tsy azonozy milegna mihitsy amin'io tiako le maregny anjareo miresaka zavatra matomboka be mba hianarako koa azao le izy problème antsika manko sady tsy tia mamaky boky tsy tia mijery ary raha télé miteniteny français de valagny de atao film jio atao variété dy sasany fa raha voresaka débat politique de tsy tiany sasany nefa izy regny tompo mampianatra anao miédifie anao amen amregny no hitanao olona farak'izay mahay sady mahafehy politique na premier ministre zao ary mamaky kabary azavainy tsara reto teboka anakevitra sy nampetiny zavatra niteneninao gaganao voasany wow tainy tompo anena eto zao de mampirisika anao rehefa miatrikady anao ampitomboy fiainam-bavaka ampitomboy fandehananao mandeha am-piangona ampitomboy fifankazarana amin'Andriamanitra alleluia de mba ezao koa ny raha tsy isina ady ndraindray rehefa nany mahatonga problème manao averinao libre loatra madaminao averinao libre loatra ramosenao zingin'olo akany na tonga ny evany zingina menarana ny navelany adama libre loatra nahazo LP izy sanandro zao izy misy zavatra zany tegna évité tanao efa trangany ny andron'i Jesosy nefa nisy ny mpangalatra donc zany tsy azo foanana ny alatra fa ny zavatra mila atao ataovy zay ampiegna ny alatra ataon'olona aminao fa tsy possible anao tsy angalaran'olo zany anao manjary be karniky de mbola tsy angalatra da iny tompo ianao zany mahatonga an'ireny mampiasa caméra de surveillance mampiasa fitaovana isan-karazany alarme mba atonga le halatra iena
Fa io è possibile mety olona sy anao miambina mihitsy ny mpangalatra e. Fa izy intelligent be. Maheno ve anao? Dia anjaranao zany mivita an'izy. Zay natonga ny baiboly koa nampianatra hoe mitoera zao an-tanakavanako ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. Ary message androany ry havana ny problème tsy mandrakizay. Sinao mitovy amin'Andriamanitra izy. Tsy mandrakizay zany eo. Fa lalana io tsy maintsy lalovanao mba hampitombo anao, mba hampahiry anao, mba hatonga anao tena tsy gozigozina mandrakizay. Mitsodrano azy manana ady eto oka isy ela avy any amin'ny avo hampandrisy anao. Oka ho isy fahasoavana tonga ny adinao io tsara. Sahala natonga ny zanak'Israely navita napita ranomasina mena. Zany koa no ivalinao mpandresy amin'ny ady atrenao io. Mamositra tena. Dinino zavatra zay fa sarotra mora amin'ny Andriamanitra io. Tsy sarotra amin'ny Jesosy zany io. Sarotra aminao fa mora amin'ny Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononoko androany miositra atonganao mpandresy. Tononoko androany fahasoavana atonganao ho tafaritra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndio hitsangatsika hivavaka misaorany tompo ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra fa teto ianao nampianatra anay. Misaotra fa nampahery anay ianao. Misaotra tompo fa nizara révélation be ianao. Nanome anay indray tolotsaina. Afahanay mijoro fa mpandresy mandrakizay. Misaotra tompo. Misaotra fa namasina. Mankasitraka anao ahy. Vavaka Jesosy andreo zay miatikady amin'ity hariva ity. Oka mba ho hisy fahasoavana sahala nataonao nampandresy anay mivady. Tao anatin'ny ady zay natrena koa no nampandresy an'ireto zanako reto ninona datrena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana antsika tompo. Alleluia. Dia sambo tain'Andriamanitra daholo hivoaka mpandresy ao anatin'ny ady. Amen. Tsy maintsy mandresy ianao. Ho zaho hoe tsy maintsy mandresy ianao. Amen.